miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Fantatrao ve ny mahasarobidy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Nahoana moa tsika isa-taona no mankalaza ny Paska izay ahatsiarovana ny itsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Nahoana no ambara fa io no anisan'ny fety kristianina izay lehibe indrindra? Ary nahoana no ambara fa ny filazana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no anisan'ny vaovao mahafaly lehibe indrindra ho an'izao tontolo izao? Ary nahoana ny mpandinika teolojia maro no milaza fa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no fototra iorinan'ny finoana maha-kristianina? Raha nitsangana izy na tsy nitsangana, mitondra inona ho an'ny fiainantsika moa zany? Ary nahoana i Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko 10:4 no nilaza fa raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ozy izy ny toriteninay ary foana ihany koa ny finoanareo. Izany fanontaniana samihafa izany ry havana no hoezahantsika valiana amin'ity vidéo manaraka ity mba hahitantsika ny asarobidiny izany hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy Tompo izany. Ary farafahakeliny dia misy an'ireto anton-javatra efatra ireto izay tiako hitarihana ny saintsika amin'ity an'io. Ny voalohany dia izao ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manam-porofo fa tsy nandainga izy. Tsy nandainga izy. Any Mateo 7:9 dia nambaran'ny anjely tamin'ireo olona izay tonga tany amin'ny fasana manao hoe tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Araka izay nolazainy. Efa intelo tokoa mantsy farafahakeliny no niteny Jesosy Kristy any hoe hitsangana amin'ny andro fahatelo io izy. Ary nisy fotoana na dia ny mpianatra aza dia Petera dia nilaza mihitsy manao hoe tsy ho tonga aminao zany. Fa izy manao hoe anivoaka ianao ry Satana. Tsy maintsy tanteraka ny teny izay nambaran'i Jesosy Kristy ary confirmation. Zava-dehibe ho an'ny mpianatra ny mahafantatra an'izany satria ireo mpianatra ireo zany dia tsy olona voafitaka hoe nanaranaraka ny olona io fotsiny dia nampanantena ny olona io hoe isen'izao kanefa vao tsy tanteraka akory ilay izy fa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tena maneho miharihary fa tsy mandainga izy. Tsy voafitaka ireo mpianatra ireo marina daholo ny fampianarana rehetra izay nambaran'i Jesosy Kristy. Ary zany koa ny fifaliana ao antsika. Azo antoka daholo ny teny rehetra izay nambaran'i Jesosy Kristy, tsy misy tsy tanteraka ny teny rehetra izay naloky ny vavan'Andriamanitra. Ary tsy mba olona io ka handainga na zanak'olombelona ka hamitaka fa rehefa niteny izy dia haifainy zany ary rehefa nilaza izy dia toaviny zany ozy ny tenin'Andriamanitra. Ka nafiry teny fikasana na toy inona sarotra zany raha nomen'Andriamanitra anao zany teny fikasana zany dia mijoroa, mifikira, minoa fa ain'Andriamanitra tao ny manatanteraka an'izany ary azo antoka satria io Jesosy Kristy Tompo io dia tsy mandainga io ry havana. Ary zany ny zavatra voalohany indrindra izay azontsika tsoahana avy amin'izany hoe fitsanganana tamin'ny maty izany. Ary raha niteny izy manao hoe andeha indray ahozy izy ka anamboatra fitoerana ho anareo ary ho avy indray ka andray anareo ho any amiko dia any amin'izay toerako no hisy anareo koa any amin'ny Jaona toko 4:17 dia azontsika antoka fa ho tanteraka zany. Tena mbola hiverina izy ary tena mbola handray antsika ho any aminy izy. Ary afaka ny ino n'izany tsika hoe ho tanteraka zany satria ny fitsanganany aza efa tanteraka ihany koa. Ny zavatra faharoa dia izao ny fitsanganan'i Jesosy Tompo tamin'ny maty dia manam-porofo fa Andriamanitra izy. Tena Andriamanitra izy ry havana. Ary tsy misy mihitsy olona ka na haresin'izany atao hoe fahafatesan'izany. Fa be dehibe ny karazana fivavahana izay manana ny antsoina hoe Andriamanina izy. Olona izay tahaka antsika ihany no tonga nivavahana sy natao Andriamanitra. Kanefa reny olona reny maty daholo ary mbola ao daholo ny fatiny ao anatin'ny fasana mandraka ankehitriny. Tsy hanonona fa fatantsika daholo zany fa tokana ihany ny Andriamanitra izay maty dia tafatsangana nandresin'izany atao hoe fahafatesan'izany. Io ilay fahavalo farany. Io ilay fahavalo izay tsy resin'ny olombelona mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao fa i Jesosy Kristy Tompo naharesy azy. Ary maneho ny maha-Andriamanitra azy zany. Fahefana, hery, voninahitra zany rehetrarehetra no ao ambadika zany. Ary tena sarotra ry havana izany hoe velona ianao dia maty dia avy eo ianao ihany no manangana ny tenanao amin'ilay fahafatesana dia tsy hitratra ny fahafatesana intsony ny vatanao rehefa avy eo. Nefa dia izany ny an'i Jesosy Kristy Tompo izay arahantsika. Ny Andriamanitra izay vavahantsika dia tahaka ilay Andriamanitra Abrahama izay nambarany any amin'ny Efesianina any amin'ny Romanina toko 4
andinny fahafito ambin'ny folo manao hoe nataoko tonga rain'ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra mahay manangana ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy. Izany ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra mahay manangana ny maty, ary zany koa ny Andriamanitsika. Tsy mba olombelona zany io Jesosy Kristy tompo io fa tena Andriamanitra io, ary zay maha-Andriamanitra azy zay dia midika fa azo ivavahana izy, azo iantorahana izy, ary tena mahavovonjy izy satria na dia ny fahafatesana aza dia resiny. Ny zavatra fahatelo dia izao, ny fitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty dia manam-porofo amintsika fa tena velona izy. Ary zava-dehibe koa zany ho an'ny mpianatra, satria ny mpianatra rehefa niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona dia nisy tena hoe aventure nafinaritra be niarahana tamin'i Jesosy tao. Kanefa rehefa maty Jesosy Kristy tompo dia tahaka ny hoe tapitra teo daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny farana ny tantara, tonga souvenir sisa ilay zavatra rehetrarehetra izay niarahana amin'i Jesosy. Tsy hisy tsony zany ny asa fanasitranana, tsy hisy tsony zany ny tortenore, tsy hisy tsony zany ny zavatra rehetrarehetra zay hitan'izy ireo nandritra izay 3 taona izay. Ary ny sasany tamin'ireo mpianatra ireo zay efa nanitrehitra hoe andeha hody mihitsy, andeha ho any Emosy, fa rehefa nifanena tamin'ilay Jesosy Kristy tompo velona dia niverina daholo hoe mitoy indray ny tantara. Zay ny dikany, mitoy ny tantara, tsy tapitra intsony fa mbola mitoy zany ka dia mbola hisy ihany zany ny asa mahagaga izay ho atao, mbola afaka hiain'ny fampianarana, mbola afaka hanao ny zavatra rehetrarehetra ihany tahaka ny natao fahiny. Ary rehefa jerevantsika ny soratra masina taorina ny tsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty dia mbola niara sakafo tamin'ny mpianatra ireo izy, mbola niaraka nyseo matetika tamin'ny mpianatra izy, mbola nampianatra ny mpianatra izy, mbola nanafatra ny mpianatra izy, ary mbola niteny manao hoe indro momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mbola mitoy ny tantara, ary tena zava-dehibe zany satria afaka daholo ilay alahelo sy ilay sento sy ilay fahoriana ny amin'ilay fisarahana teo. Ary na itsika olombelona raha dia misy an'izany hoe dia rehefa maty ilay olona tiatsika dia hoe malahelo tsika hoe dia tsy ahitana azy hitsikitsika intsony, tsy ahitana azy hiteny tahaka an'izao intsony, fa raha velona indray ilay olona dia nidikan'izay mbola hiverina hahita azy hitsikitsika sy hiteny ilay zavatra samihafa indray ihany zany ianao. Dia tahaka izany mihitsy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tompo dia nitoy tamin'ny fitsanganany dia midika fa tena Andriamanitra velona izy. Ary zany nahatonga amin'ny Paoly hiteny manao hoe Kristy no velona ato anatiko, tena afaka ny aina iaina amintsika izy ary tsy ho irery intsony ianao. Ary zay maha-Andriamanitra velona azy indrindra no mahatonga antsika afaka angataka aminy satria maheno izy, afaka hiaino azy satria miteny izy. Ary izay le maha-Andriamanitra velona azy zay dia afaka niaro anao izy, hanolotsaina anao satria velona izy. Ary zany ny ambarany any amin'ny tenin'Andriamanitra osy izy manao hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo no hahita satria velonao dia ho velona koa ianareo. Jaona 4:7-10. Zany hoe ny fahaveloman'i Jesosy Kristy dia hitondra fahavelomana ihany koa ho an'ireto mpianatra ireto. Mbola hahita an'i Jesosy Kristy tompo indray zany ny mpianatra, ary tena zava-dehibe zany riavana. Dia ianao koa tadidio fa ny Andriamanitra dia tsy Andriamanitra maty, fa raha maty izy ka tsy nitsangana dia tsy misy na dia vavaka iray aza azontsika atao aminy satria ny maty dia tsy mandre na inona na inona, fa satria izy velona dia nidikan'izay afaka ny miresaka aminy isika, afaka ny hivavaka aminy isika, afaka ny hiankina aminy isika, fa afaka ny miaro antsika izy satria mahita ny zavatra rehetra ary velona mandrakizay izany Jesosy Kristy tompo izany. Ka tena fampanantenana fifaliana lehibe ho antsika ny fahafantarantsika an'izany. Fa ny farany izay lehibe indrindra koa dia ny hoe ny fitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty dia midika fa tena misy ny fitsanganany tena maty. Tena misy ho fitsanganany tena maty io, ary be dehibe ny olona mieritreritra an'izany ho tahaka ny hoe arirarira sy anganongano fotsiny. Fa zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoy Paoly any amin'ny Korinthiana 1:10-12, ka raha Kristy ozy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana ny ilazany ny sasany aminareo fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Ianao zany dia afaka hiteny mazava tsara mihitsy manao hoe tena misy ny fitsanganany tena amin'ny maty satria Kristy no santatra izay rehetra efa nodimandry. Ary ambarako ihany fa tsy mandainga io Jesosy Kristy tompo io, Andriamanitra io vitany mihitsy ny manangana antsika ihany koa amin'ny andro farany. Ary izany ny fanantenantsika, izany ny finoantsika, miandrandra sy miandry izany tsika. Fa ny fiainana miaraka amin'ny Kristy dia tsy eto ihany, fa rehefa amin'izao tontolo izao ty ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra isika, fa manana le fiainana aorianan'ny fahafatesana isika dia le fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, fiainana aorianan'ny fitsanganany tena amin'ny maty,
ary dia manana n'izany finoana izany tsika zay tsy azo mizongozina noho ny amin'ny fitsanganan Jesosy Tompo tamin'ny maty. Fa raha tsy nitsangana Jesosy Kristy Tompo dia mazava ho azy fa tsisy koa zany ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ary mahay manangana ny maty Jesosy Kristy Tompo ry havana. Itsika kristianina dia tsy hoe ilay fitsanganany tena amin'ny maty any parany ihany akory izay ihany no andraindrayntsika, fa na ny zavatra rehetrarehetra izay maty eo amin'ny fiainanao azy amin'izao andro ankehitriny izao dia tady teo fa ainy atao ny manangana an'izany. Asa mety ny fivelomanao angamba ny maty, ny ara-panahanao angamba ny maty, ny fiainam-panahanao, fiainam-pitiavanao angamba ny maty, ny fifalianao sy ny fiadananao angamba ny azo heverinao toy ny maty satria efa ritra tanteraka tsy misy ao anatinao tsony zany. Kanefa dia izao ain'Andriamanitra tao ny manangana an'izany. Dia zao ahitanao sy ahatsapahanao fa manangana izy eny fa na dia hatramin'ny nofonofonao izay efa noverinao toy ny maty na daboko tany aloha tany aza dia mbola vita ny manangana an'izay. Ary izay mihitsy ilay fahefana maha-Andriamanitra azy manangana ny maty izy. Dia tia no hitantsika amin'ny fiainana andavanandrontsika mihitsy izay fahefana maha-Andriamanitra azy izay. Izany rehetrarehetra izany ravana ny farafahakeliny tokony ho tsoahantsika avy amin'izany hoe fitsanganana Jesosy Tompo tamin'ny maty izany. Raha veriko dia izao profo io fa tsy mandainga izy, azotsika antoka daholo ka na inona teny fikasana nomen'Andriamanitra anao aza misalasala ianao, fa na dia ny fahafatesana aza vitany nandresy azy dia aza matahotra fa vitany ny manatanteraka ny teny izay nambarany taminao. Io fitsanganany tamin'ny maty io dia mana-porofo amintsika fa Andriamanitra izy, ary zany no mahatonga antsika anana toky sy antoka fa tena manana ny hery sy ny fahefana rehetra io Andriamanitra io. Ka raha ny fahafatesana azy vitany nandresy azy izay heverinao fahavalo farany, inona moa no olana eo amin'ny fiainantsika izay tsy ho vitany andresy azy? Azo antoka ny maha-Andriamanitra azy, aza misalasala fa mivavah aminy. Ary ny fitsanganany tamin'ny maty no midika fa velona i Jesosy Kristy Tompo io. Ary isika dia manompo Andriamanitra velona, tsy manompo razana isika fa tena Andriamanitra velona no ivavahantsika. Ary zany Andriamanitra velona zany dia afaka ny toetra ao anatinao, hiara-iaina aminao, ka tsy ho irery intsony ianao miatrika ny fiainana fa manana Andriamanitra izay miara-dalana aminao isan'andro. Ary farany ny fitsanganany tamin'ny maty no mana-porofo amintsika fa tena misy ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ary zany mahatonga ny hira ny mpanakanto manao hoe ny fanantenako dia tsy ho levona fa i Jesosy Kriny tsy hamitaka. Indro efa akaiky ny andro izay amonjeny avy Jesosy Tompo Maranatha. Tsy atahotra ny fahafatesana isika satria mbola misy ny fiainana aoriana ny fahafatesana. Ny eto ambonin'ny tany dia fotoana fo ihany fa ny mandrakizay izay ampitatsika amin'ny alalan'ny fahafatesana no ampitatsika amin'izany fiainana mandrakizay izany. Efa misy toerana nomaniny Jesosy Kristy Tompo atsika ao. Azo antoka ny fahamarinana izany teny izany fa marina ny teny rehetra izay naloky ny vavany ary izy tokoa ny fitsanganany tena maty ka ho any amin'izany toerana izany tsika, ho any amin'izay toerako sisy no hisy anareo koa izaho sy ianao ao anatin'izany. Dia mba ireza ry havana, velona ny mpanavitra antsika ary zany mahatonga antsika hoe mandehana toreo ambarao izany vaovao mafaly zany ho fantatro izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen. Sano
Cristi lo sa